Alahady izay iombonantsika amin'ny azakazaka masina eto anivon'ny fitandremana izay misy antsika. Ibanjinantsika hatrany ny loha hevitra hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino ary dia iainantsika indray ny liturjia amin'ny endriny fahatelo. Aokaritsika ry havana, anomana ny fosiny fanahintsika hiatrika ny Tompo. Ny salamo 7:7, ny hira 1:170. Salamo 7:7, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 ihany. Ireo no iderahantsika an'Andriamanitra. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsony masina, ho aminareo anie ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika mitsangana ary hanome voninahitra ny Tompo isika. Andeha imbonana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo ny salamo. Aleluia.
velona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masino, ianao Jesosy Kristy ilay tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, nahary izao tontolo izao ary manam-pahefana amin'izany voary manontolo zany. Endre ny fifalianay Andriamanitro, tafaombona ndray eto amin'izao tranonao zao. Ndreto izahay misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra anao. Miandrandra ihany koa ny teninao mba ho fanilo ny tongotray, ho fanazavana ny lalanay, tsy ahatonga anay raparapa ao anatin'ny aizina eo anivon'izao tontolo izao. Misaotra Andriamanitro noho ny amin'izany rehetra izao. Ny fanahinao masina ary anenika feno anay, ahafahanay miaona aminao amin'izao fanompoanay anio izao. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, ny 10 minitra ny azakazaka masina no manomboka izany. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanorintsika izao ry havana, dia miara-mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra manao ny hira izay ilay afatra. Vavakintsika mbola tsy mitsahatra misaotranao zay ry Andriamanitra rainay o, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotranao zay Tompo fa mbola afaka ndray andreny teninao, lay teny fiainana, teny mamelombelona ny fanahinay. Dia aoka Tompo mba tena hitoetra ao anatinay tokoa ny izany teninao izany, tahaka an'ilay avato fisaka izay napetraka ao any Mosesy. Dia toy izany koa ny sekoly alahady sy ny tanora rehetra Jesosy, tsy hiala amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no novanay sy angatahana izany vavaka izany, misaotra indrindra ray io. Amen. Miara-mipetraka tsika ankizy. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika afatra fohy amin'ity maraina ity dia eo amin'ny Matio 7:20 ny 9:20. Matio 7:20 ny 9:20. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa tia amika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Averina hoe rakizy? Kanefa
Indray manderaka izy dia nisy tanora anankiray ny vavaka mafy ho azy ny reniny. Rehefa mivavaka ho azy mafy ny reniny dia nandritra ny taona voalohany ny akarany mpitsabo satria tsy maintsy sara toerana amin'ny ray aman-dreniny ity zazalahy anankiray ity. Rehefa andeha izy anoho ny fianarana mpitsabo dia anisan'ny nomeny ray aman-dreniny azy moa ny baiboly. Rehefa nomeny ray aman-dreniny azy io baiboly io dia rehefa andeha izy dia zao no nataony hoe amidiko daholo izy izay zavatra tsy ilaiko rehetrarehetra. Dia anisan'izany zany ilay baiboly izay nomeny reniny anazy. Taty aoriana nefa rehefa tonga tao amin'ny hopitaly izy, rehefa tonga mpitsabo amin'izay izy dia mifanerasera tamina kristianina maro izy tao. Indray andro nefa dia nisy lehilahy anankiray narary izy io ny asan'io rangahy io dia mpanao trano. Rehefa narary moa voan'ny tsy fahasalamana io rangahy io dia efa teo ambavahoana ny fahafatesana mihitsy ary maty moa ilay rangahy. Rehefa maty io rangahy io dia napetrany teo amin'ny ity mpitsabo ity daholo ny fananany rehetra. Dia anisan'izany ilay baiboly. Dia rehefa hitan'izany ino no hitany voalohany indrindra ilay baiboly dia mbola hitany tao ny anarany izay napetraky ny ray aman-dreniny tao. Ilay anarana izay napetraky ny ray aman-dreniny teo izy rakizy dia tena hoe tsy nahita an'izay fiadanam-po intsony izy raha nahitan'ilay baiboly, fa tena nanao izay azahoany an' Jesosy izy ary tena nandray an' Jesosy mpamonjiny tokoa izy. Zao rakizy ny afatra ho antsika tanora sy ankizy, ankatoavy ny teny ray aman-dreny ary aza mitsahatra mivavaka ho antsika ray aman-dreny ihany koa dia mivavaka ho an'ny zanatsika. Mifampivavaka zany ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Aza takalo vola rakizy ny tenin'Andriamanitra, tsy voavidy mbola aman-karena izany tenin'Andriamanitra izany. Vesatra ho antsika raha ny tenin'Andriamanitra no ataontsika tsinotsinona araka ny teny izay efa norenetsika teo. Amin'iza moa rakizy misy an'ilay tenin'Andriamanitra teo? Matio 6:17 manao hoe makanisa fa izany fitsaharana. Ao amin'ny tompo ihany rakizy sy tanora no misy ny fitsaharana. Izay rehetra mavesatra ao anatintsika ao dia eto eo amin'ny tompo fa ny vavaka manova zavatra ary azariana ny tenin'Andriamanitra tahaka n'ilay mpoloka hoe manary jokeritsika raha vao manary ny tenin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iombona ao amin'ny vavaka isika. Tompo, mbola misaotra anao zahay fanomenao fotoana ahafahanay ny ombom-bavaka eto indray. Dia omeo fo sy saina ary fanahy izahay ahafahanay mifampitondra am-bavaka amin'ny tsirairay. Dia omeo fahendrena mampahalalana ahafahanay mankatoy ireo ray aman-dreninay dia ankatoy ny teninao sy ny didinao ahafahanay mianatra ny teninao. Dia misaotra ray eo. Amen. Iraina ny ravolahatra 3:7 voalohany ihany dia androso ireo tompon'anjara ho amin'ny vavaka sy ny vakiteny.
ry Jehovah Andriamanitra eo dia ankafaliana traminy isaorana ianao ny amin'ny fitsonjovanao anay sy ny fitantananao anay ka tafavory eto amin'izao tempolinao masina izao. Ankehitriny izahay dia mahatsiaro ny fahasoavanao ary tonga amin'izao fotoana hamakina ny teny sy hienoana ireo afatra avy amin'ny mpanomponao izao ka izany no ivavahana indrindra. Angatahanay ny fanahy masinao irotsaka aminay tsirairay avy. Votoso ny fanahinao masina izahay ahafahanay mandray izay afatra tsara rehetra amin'izany teny tsara izay ho voarakitra ao anatin'ny soratra masina sy omeny ny mpanomponao eto amin'izao fotoana eto izao. Dia izay rehetra ho asandatra eto anie dia ho voninahitry ny anaranao avokoa ary angatahanay amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Nehemia toko fafito ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy. Ary no vita ny manda ka voalatsako ny lelam-bavahady sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny levita dia notendreko anandralahako sy Anania lehibe ny tao-tandapa. Hitandrina ny Jerosalema fa lehilahy matoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izao tamin'ireo, aza vela ovana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafan'ny andro ary raha mbola mijanona mpiambina dia aoka rindry ny varavarana ka hidinareo ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ao Jerosalema ihany samy eo amin'ny fiambenany avy dia samy eo amin'ny tandrifon'ny tranony avy. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna nefa vitsy olona sady tsy mbola vita ny trano. Ao nomen'Andriamanitra hevitra ao amory ny manakaja sy ny mpanapaka mba ny vahoaka mba alaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanan'izay niakatra voalohany ka izao no hitako voasoratra tao. Izao no lehilahy amin'izany tany izany izay niakatra avy tamin'ny fahababoana dia ireo no baboan'i Nebokadnezara mpanjaka ny Babilômina fa niverina tany Jerosalema sy Jody izy samy ho any an-tanànany avy. Dia ny olona izay niaraka tamin'ny Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Rami sy Nahanany sy Mordekay sy Bilisana sy Bisperata sy Bigvay sy Nehoma ary Bana. Ary nisan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao: ny taranaky Parosy dia 270 sy 10. Ny taranaky Sefati dia 270 ny taranaky Ara dia 250 ny taranaky Fahata Moaba dia avy amin'ny zanaky Jesosy sy Joab dia 840 ny taranaky Elama dia 452 ny taranaky Zato dia 570. Amen. Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandra tranomasony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray eo, tonga ny fotoana, mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho amin'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Ary ankehitriny ray eo, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fontsy mbola ary zao tontolo izao. Faranana amin'ny epistily 2 an'ny Timoty ny vakiteny. Timoty 2 toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany koa. Miaritra ny mafy amiko
ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andretsangantsika riavana iraina ny andininy faharosony fahatelo amin'ilay hira teo ihany hitsenatsika ny afatry ny tompo. Hitatsika mazava eny amin'ny fandarana eny an-tanatsika riavana ilay Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany. Io no akatsika afatra amin'ity anio ity. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Andesika rehetra ny amerina nonina izany. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra te hametraka antsika ho olona mahatoky eo amin'ny fiainana sy ny asa fanompoana izay iantsony antsika. Koa amin'izany dia mampirisika antsika izy ary mampahery antsika eto amin'izao afatra izao, eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao ny hoe koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fanontaniana hovaliana foy eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao araka izany hoe ahoana moa ny amin'izany olona mahatoky izany. Ny olona mahatoky voalohany mandray ary velon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Loha hevitry ny afatra zany hoe ahoana ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky dia ahoana tsara ho izy voalohany teo, mandray ary velon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny olona mahatoky mandray ary velon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha miresaka izany fahasoavan'Andriamanitra izany sika riavana dia mazava fa ahoana ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 7:5-9 fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
iza zany le fahasoavana ambaro amin'izay? Jesosy Kristy, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra. Andriamanitra manome ny fahasoavana ho antsika. Isika kosa mandray izany fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izany. Zany hoe avaiza zany ny fahasoavana? Avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Fanomezana tsy hividim-bola fa maimaim-poana omen'Andriamanitra antsika izany fahasoavana zany. Inona zany no andrasana amintsika? Inona no anjarantsika eo anatrehan'izany fanomezana maimaim-poana omen'Andriamanitra antsika zany? Mandray any Jesosy Kristy lay fahasoavana. Zany no anjarantsika, mandray an' Jesosy Kristy lay fahasoavana. Rehefa mandray an' Jesosy Kristy isika dia tonga amin'ny fahafantarana feno ny momba azy, ny maha izy azy. Raha miresaka n'izany maha izy azy zany tsika, io lay ambarany amin'ny Genesis fa io no nahary izao tontolo izao. Ny ainga avy tamin'iny avy amin'ny tsy misy. Andriamanitra nahary izao tontolo izao, ny ainga avy amin'ny tsy misy. Ambara ombenombena ao amin'ny soratra masina no izy no alfa sy omega, zany hoe fiandohana sy fiafarana. Ambara ao amin'ny Exodosy 7:4-20 famberimberitsika matetika, izy lay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Zany lay maha izy azy an'Andriamanitra izay no antsika sy ivavahantsika. Ary ny fahafantarantsika ny amin'ny Jesosy Kristy sy izany maha izy azy zany, zany ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamelona antsika ambara eto amin'izao afatra izao. Ry havana, izay mandray an' Jesosy Kristy lay fahasoavana omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'izay mikatraka izany, ary tonga amin'ny fahafantarana feno izay maha izy azy, dia ho velony zany fahasoavana izay noraisiny sy fantany izany. Tanjona irian'Andriamanitra, kendren'Andriamanitra ao antsika arak'izany, ny ahatonga antsika olona mahatoky eo anatrehany. Fa ny olona mahatoky no hafaka handray sy ho velony izany fahasoavana izay noraisiny avy amin'Andriamanitra izany. Ary zany no ampahirezany sy amporisihany atsika eto amin'izao teny izao hoe: koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Miaditsika zany ry havana, ny fahoriantsika, ny olana misy eo amin'ny fiainantsika, ny vesatra rehetra ateraka izany, dia rahantsika miaritra ary maharitra miaraka amin'ilay Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay efa niompo teo amin'ny hazo fijaliana. Isika koa manombo amin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany vesatra rehetra izany. Koa amin'izany dia tsy isika intsony no miatrika ady, fa Jesosy Kristy mihitsy no miady ho antsika. Tsy isika intsony no velona fa izy, fa Jesosy Kristy no velona ao anatitsika. Ary zany ry havana, ny fahasoavana izay raisina sy veloman'ny olona izay mahatoky an'Andriamanitra. Dia afaka miara-miombona amin'ny Paoly isika amin'ilay teny hoe: fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ahy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, nefa tsy izaho intsony ny velona fa Kristy
no velona ato anatika. Zay ny voalohany ry havana. Fa ny faharoa izay ambary eto ihany koa dia zao: mitombo ary mizara ny fahasoavan'Andriamanitra no raisiny ary mizara izany amin'ny hafa. Hotsika teo hoe ny olona mahatoky dia ahoana voalohany? Mandray ary velo ny fahasoavan'Andriamanitra. Ambara faharoa eto ny hoe ny olona mahatoky dia mitombo ary mizara izany fahasoavana n'Andriamanitra no raisiny izany amin'ny hafa. Ahoana tsara hoe ny olona mahatoky dia mitombo ary mizara izany fahasoavan'Andriamanitra no raisiny izany amin'ny hafa. Ambara eto ry havana ilay teny hoe koa ianao anaka dia aoka hiahery, hiahery. Ahoana zany hoe miahery zany? Mitombo hery. Eny am-pandehanana dia mitombo hery. Mampatsiahy antsika ny amin'ny talenta, ny amin'ny fanoharana ny amin'ny talenta ity perikopa ity eto. Aiza no misy an'izany? Matio 5:20. Jereo aingina ane vetivety. Matio 5:20. Malakilaky kely tsika mijery an'izay. 4:40 ka hatramin'ny 30 azotsika vakina malalaka tsara rehefa any an-trano. Fa ny andeha imbonatsika dia ilay voalaza eo amin'ny 9:40 hatramin'ny 9:20 ihany. Matio 5:20, 9:40 hatramin'ny 9:20 miaraka ary tsika. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 tombony. Fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Hitanareo? Zay le zava-nisy. Nisy olona 3 samihafa zany to samy nomena talenta. Fa tsy mitovy. Le 2 voalohany nampiasa ny talenta izay nomena azy dia nahazo iny tombony. Fa le anankiray farany kosa sady tezitra, soreny, satria naninona? Kely no namena azy. Ny sasany le 2 voalohany, ny ray nomena 5, ny ray nomena 2, fa maninona ny azo no anankiray? Tezitra, nalahelo. Inona nataony? Nalevo ny talenta izay nomena azy. Tsy misy hafa amin'izany ry havana. Ny fahasoavan'Andriamanitra omena antsika. Tsika anie samy manana ny talenta, samy manana ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Aza variana mijery ny hafa, aza variana mijery ny tsara ny hafa. Rehefa mijery ny hafa ianao, ohatran'ny hoe tsara foana, mety foana, manatombo foana. Fa rehefa mijery ny ianao ohatran'inona foana? Kely foana, ratsy foana, tsy misy dikany foana. Zay le ahitsy ry havana. Ovay ilay fijery. Zay le ahitsy. Ny fanomezam-pahasoavana izay omenanao dia tsarovy fa zava-dehibe. Noho izany ekeo, ampiasao, ampamokary fahazalevana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomenanao. Ry havana, tian'Andriamanitra hitombo hatrany amin'ny fahasoavana izay omeny antsika isika. Eo amin'izay misy ianao no miainga.
eo amin'izay heverinao kely. Ahoana ho ny soratra masina? Kely no iandohanao, fa ho lehibe kosa no hiafaranao. Eny eo amin'izay heverinao fa tsy misy azy, miainga amin'ny tsy misy, tsisy na inona na inona ianao, fa eo amin'izay tsy misy zay ianao no antsoin'Andriamanitra. Aninony? Anao ny asany, anompo azy. Eo ianao miainga. Manofisa ho ny fampianarana tany amin'ny dekona, tany amin'ny fianambenin'ny dekona. Manofisa miainga avy amin'ny tsy misy, manofisa manana eritreritra tsara, fikasana goavana lavitra, apetraka ho tanjona ho tratrarina. Zany no famporisiany omen'Andriamanitra antsika zanany. Tian'Andriamanitra hitombo amin'ny fahasoavana izay nomeny atsika isika, ary rehefa mitombo dia manaraka ho azy ny fahafahantsika mizara amin'izy amin'ny hafa. Ataonao ahoana moa ny izary? Ianao aza tsy maninona? Tsy manana. Ianao aza mihevitena fa tsy manana, nefa tena nomeny. Ataonao ahoana ny izara amin'ny hafa? Manitsy atsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tsy ireo ny fahasoavana, ny talenta omen'Andriamanitra anao. Ampiasao zany, ampamokary zany, azahoanao mizara amin'ny hafa. Ry havana, afatra roa no nomen'ny tenin'Andriamanitra atsika teo. Inona ny voalohany? Ny olona mahatoky dia mandray ary velo ny fahasoavan'Andriamanitra. Faharoa, ny olona mahatoky dia mitombo ary mizara izany fahasoavan'Andriamanitra no raisiny zany amin'ny hafa. Mandehana ary mahireza sy mahatanjaka, manoloana ny olana aza kivy, manoloana ny fahoriana aza taitaitra, manoloana ny tsy fahombiazana, sanatry amintsika zanak'Andriamanitra ny hamoy fo. Finoana tsy eo imolotra fotsiny, finoana tsy atao ravaka aty am-piangonana, ravaka ety amin'ny polipitra, toriny, azavaina, entina ety sy aroa ampiasaina daholo ny fandrosoana ankehitriny. Azahoana mitaiza ny olona, mampianatra ny olona, ahatonga ny olona iorina amin'izany finoana zany. Fa inona ny ilana ny finoana? Entina miasa. Finoana entina miasa, finoana entina mamokatra. Ahoana ny vinantsika? Mamokatra be, mamokatra tsara, ary mamokatra tsy tapaka. Zany ny vinantsika ry havana. Tsy finoana mitaza-potsiny manoloana ny zavamisy ankehitriny, fa finoana mampandray andraikitra, finoana manome fanantenana sy fomba fijery vaovao. Satria ho ny tenin'Andriamanitra nomena antsika androany hoe: koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ivavakisika tokoka. Sotranao zay Andriamanitra fa nampianatra anao indray, nampianatra anay indray ianao androany mba ho tena olona mahatoky amin'ny asan'izay. Ary nampianatra anay ianao fa ny olona velo ny finoana sy mahatoky dia mandray an'Andriamanitra ary velony izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary mizara sy mitombo amin'izany. Andriamanitra, fantatray tsara izany hiafatrao izany. Tsy misy miafina aminay rehetrarehetra izany,
fanampianarina anay zany hatranombola kely fa mandrakity izay ny androany dia mbola mianahana ihany. Mbola tsy tena mandray anao Jesosy Kristy tompo, ho tomponay sy Andriamanitray. Mbola misalasala izahay ankehitriny. Rehefa tojo ady mafy dia mbola mironirony, mankety tsy makarony saina fa tsy miorina ao aminao Jesosy Kristy tompo. Mamelahanay ianao satria ianao ilay efa niomby teo ambony hazo fijaliana, niara-niaritra ny fahotana taminay, ianao ilay efa namonjy anay, nefa zahay dia mbola misalasala. Mamendrafo aminay Andriamanitra, mamela eloko fa mpanompo tsy mendrika, tsy mahay mizara izahay na dia nandray azy, fa dia tazominay ho anay samirery. Ary na dia efa tazominay ho anay samirery ary dia mbola tsy mahay miaina izany fahasoavanao izany izahay, fa rehefa tojo olana dia menomenony toy ireo zanaka Israely. Dia manomboka izao ary Jesosy, dia omeo anay ny fahatokiana feno avy aminao. Ny herinao ihany anefa no angatahanay sy anteheranay, ahafahanay manatanteraka izany. Dia misaotra indrindra Tompo. Amen. Amafisitsika amin'ny hira laharana fa 7:113 izany vavaka setry ny tenin'Andriamanitra sy fifonana izany. Mitsangana riavana raiso amin'ny fifaliana sy ny fanantenana ny teny soa omen'Andriamanitra ho antsika. Hoy izy hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao. Noho izany ary riavana voavela ny elontsika, dia rao ny tombotsika hoe sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andiny ny voalohany ihany amin'ny hira voalahatra no iraintsika. Yeah.
andeha arisika izao ry havana aneo ny finoantsika eo mason'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana fahatelo. mino an'Andriamanitra resto aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola manomba isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zananay tokony atolontsika tonga izy hitatsy hamonjy ny very. Izy milalina sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy miova masy amin'io ary mandrakizay. Mino fanahy masinao, mino mambara ny fanahitsika, tanaraka Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no manao-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay tomaresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Ampitoloha ny finoanay. Amen. Ivavaka isika ary. Andriamanitro, saotranao izay satria tanteraka ny fanomponay anao tamin'ity anio ity. Misaotrany amin'ny teny, mampianatra, mampahery, mampirisika anay hatrany hatrany. Ankehitriny izahay miombona amin'izao vavaka fangatahana izao. Mangataka izahay ho an'ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ny tranonao ankehitriny. Mba ianao Jesosy ny tonom-bavaka asangatra izy ireo. Mivavaka izahay ho an'ny isa-tokantrano isam-pianakaviana. Mivavaka ho an'ny fiainany fiangonanao sy ny asany. Mivavaka ho an'ny filoha sy ny biraon'ny mpiandraikitra foibe ary ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra eo anivon'ny foibe FJKM. Mivavaka ho an'ny président synodaly sy ireo synodam-paritany misy rehetra manerana ny sahan'ny FJKM miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny avy. Mivavaka ho an'ireo fitandremana ao anatin'izany fiangonanao rehetra izany. Mivavaka ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana tsiraray avy. Azony Jesosy, ampaherezo mandrakariva, atovy tafajoro ho vavolombelonao Jesosy Kristy amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka izahay ho an'ny reo manana olana, reo azo pahoreny. Mivavaka ho an'ireo izay kejain'ny fahalemena ny fatorana maro isan-karazany. Ary izany vavaka izany akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao hoe rainay izay any an-danitra ho amasina ny eny anananao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany takany any an-danitra. Meo any eny anasaza ao anay ary mamelany edokay tahaka ny nameranay izay meloka taminay, aza mitondra ny amin'ny fakabanahy fa manafahana ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha hitsanganitsika manao ny hira voalahatra, hira faha-490 ny andininy fahatelo ihany dia atolotra mitsotra. 490 andininy fahatelo. Amen.
mipetraka amintsika ry havana azo otrodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo izao. Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Izy ane ampionona ny fonareo ka ampahery anareo amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra. Amen. Petraka mivavaka amadintsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarana iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika ny fiadanan'ny Tompo ry havana. Ho amintsika ny fiadanan'ny Tompo.